Ny Alahady faharoa volana Aogositra roapolo sy roa arivo. Alahady fahavalo manaraka ny Trinité. Ibajinantsika indray ny lohahevitra vaovao ny amin'ity volana ity izay manao ny hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ary andro natokany Fjkm Ambohijafy Fanantenana ho andro ny taranaka sy ny isam-pianakaviana ihany koa ny anio Ary ety am-piandohana dia miaraba ny taranaka mpialezana rehetra na ny paritaka eto tandrarana na ny anandafin'ny rika ihany koa na hatratsy zao anio zao ary afaka mifanatrika sy mifampahery amin'ny alalan'izao tambazotra tserasera zao isika. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo amangy ny tokantranonao nareo ania ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Ande hitsanganitsika ry havana idera sy isotra an'Andriamanitra. Ny salamo fa 12 ny andin'ny telo voalohany no andeha horetontsika mafy. Salamo fa 12 ny andin'ny telo voalohany. Alleluia. Sambatra ny olona izay matahotra an Jehova sady mankasitraka ny didiny indrindra. Hahery ambonin'ny tany ny zanany ho tahina ny taranaky ny marina, fananana sy ariana no ao an-tranony ary ny fahamarinany aharitra mandrakizay. Ny hira fa 420 ny andin'ny voalohany sy ny faha-efatra no andeha ho ataontsika. Ivavakantsika ry havana. Miantso ny anaranao izay ry Jesosy tomponay. Eto anivon'izao Fanompoam-Pivavahana izao. Manatrika izao fivoriana masina izao ianao. Ianao lay fiandohana sy fiafarana. Ianao no niavian'ny zavatra rehetra ary antony ny zavatra rehetra. Fa raha mbola misy koa ny fofonaina izay omenao dia tsy ho foana ny fanantenanay. Satria lehibe noho ny olana izay iainanay ny Andriamanitra ay. Tsy tony Andriamanitra ay, mpamonjy ny Andriamanitra ay. Mahery ianao tompo, asandratra iavo ny anaranao, fa tsara ianao. Ary fantatra ihany koa fa na dia tsy afaka mifanatry tava aza izay ankehitriny dia ianao ilay Andriamanitra tsy mba voafehany toerana ka mampiomina anay mpino rehetra amin'ny alalan'izao Fanompoam-Pivavahana izao. Misaotra anao izay raha fa mbola anisan'izay afaka mbola manompo anao Misaotra anao fa na dia ao anatin'ny tsy fisokafan'ny fiangonana aza dia omenao tombony izao tokantrano izao anatanteraka ny Fanompoam-Pivavahana ho anao rery any zany tompo. Misaotra anao fa na dia tsy miendrika aza dia noraisinao ao am' Jesosy Kristy izahay. Ary navelanao afaka anatanteraka ilay teninao manao hoe manatona ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavisatrentana
fa izao no anome anareo fitsarana. Fa eo anatrehan'izany dia mamelana iny amin'ny fahadisoana zay vitanay rehetra, amin'ny tsy fahazanay manaiky ny lalanao, tany fahadisoana nampalahelo ny fanahinao masina. Dioviny rahanao izay Jesosy, mba hahafahanay migoka ny fifandraisana aminao fa hoy ianao, fa na dia ifindrarany tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindrapoko ary tsy hitsoaka ny fanekeny fihavanako. Aminaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ianareo. Tonga amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havana, ka hisantatra izany ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora, ka hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra anao ny hira fa 3:570 ny andiny voalohany ihany. Vavaka sika ry Jesosy zokinay eo, misaotra anao izahay fa nomenao anjara andreny teninao amin'ity andro anio ity. Ny fanahin'ny masinao no aoka hiasa mahery atao anatinay, ahaizanay miazona izay fampianarana ataonao aminay indray amin'ity anio ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ianareo. Ny soratra masina angalantsika fampianarana anio dia ao amin'ny Matio 5:4 tapany A. Manao hoe ianareo no fahazavany izao tontolo izao. Tonga dia fanontaniana avy hatrany no apetrako. Hono ary mpianatra sekoly Alahady, inona tadiavin'ny olona rehefa mandeha amin'ny maizina izy? Jiro. Izany mihitsy, mila jiro mba hanazava ny lalana, hanazava ny manodidina. Fa maninona moa no mila fahazavana izao tontolo izao? Satria maizina faharatsiana rehetra, maizina faharatsiana maro be, fitiavam-bola, ny fidorohana sy ny fisotroana zava-mahamamy sy mahadomelona rehetra, ny lainga, ny fitaka. Tena loza mihitsy fa tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra intsony amin'izao fijanonana trano izao ary. Ry mpianatra sekoly Alahady dia aoka tsy isika mihitsy no andeha hovariana amin'ny zavatra ratsy toy ny mandainga, mangalatra famerim-bola, mamitaka, fa aoka isika mba ho fahazavana, izany hoe mijoro amin'ny fahamarinana, mandrakariva. Ankehitriny ary ianareo izao no irahan'i Jesosy Kristy mba ho fahazavana izao tontolo izao, amin'izay toerana rehetra alehanareo, na aiza, amin'ny zavatra rehetra izay ataonareo na inona.
de ianareo no hitarika ny namanareo hivavaka hamaky ny tenin'Andriamanitra ary koa hampianatra azy ireo mihitsy aza ny amin'izany soratra masina izany. Sady Jesosy koa nefa niteny hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao. Zany hoe rehefa mijoro ho fahazavana izao tontolo izao izany ianareo dia mpiara-miasa amin'ny Jesosy Kristy. Ahoana hoe nenga veritsika indray mandeha rehefa mijoro ho fahazavana izao tontolo izao izany ianareo dia mpiara-miasa amin'ny Jesosy Kristy. Satria hoy ny soratra masina hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Matio 5:14 tapany A. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mialohan'ny hitsanganan'ny tompona anjara amin'ny vavaka sy ny famakiana soratra masina dia andeha ataontsika ny hira fa 5:30 ny andinin'ny faharoa sy ny fahatelo. Am-bavaka isika tompoko. Andriamanitra tompona an'izany an-danitra mbola mideranao sy mankalazanao zay ary manome voninahitranao satria mbola manana fotoana zay tompona dia tia tokantrano aza miaino ny afatry ny filazantsaranao, miaino ny teninao masina Andriamanitra satria ny teninao dia tsy mba voafatotra. Misaotranao zay satria ao anatin'ny fotoana zay amakina ny tenin'Andriamanitra izao. Mangataka izay Andriamanitra ireo ny tompona anjara mba hosokafanao ny maso ahafahana mamaky izany teninao zany Andriamanitra ray marina tsara ary mba ho tafita aminay mpiainany koa zany afatry ny teninao zany Andriamanitra ray. Dia iaino ny afatry ny filazantsaranao koa zay tompo amin'ity maraina ity mangataka amin'ny fahafianao fanamasina mba hitarika ny mpitandrana ampita izany aminay tsirairay avy. Dia fananao masina ampahiranay mandrakariva mba hifantoka izay ary azona zay teninao Andriamanitra ampitainao aminay indrindra anatin'izao volana Aogositra volana vaovao zao dia mba haritra hatramin'ny fahafatesana izay tompo teninao zany ampahirizanao anay tsirairay avy. Dia aza mafoina masaraka anay anao dia honao Andriamanitra ny dera, honao ny haja, honao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amaky sy iaino ny soratra masina isika. Zany dia ho hitantsika ao amin'ny Daniel. Daniel toko 9 andinin'ny 17 ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nandidy ny mpanjaka ary nentiny Daniel ka natsipy tao andavaky ny liona. Dia niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniel hoe Andriamanitra izay tomponao mandrakariva ne amonjy anao. Ary nisy vato natapiny ny vavalavaka ary ny mpanjaka nanomboka izany teo amin'ny fanombokasehiny sy tamin'ny fanomboan-kasehiny andriandainy mba tsy hovana ny teny ny amin'ny Daniel. Dia nody tany andapa ny mpanjaka ary tsy nitendry hanina mandritry ny alina sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatrehany ary tsy nahita toromaso izy
dia ny fomaraina koa ny mpanjaka ka nandeha faingana ho any amin'ny lavaky ny liona ary noho ny tonga teo amin'ny lavaka izy dia niantso any Daniela tamin'ny feo malahelo. Eny, ny teny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe: ry Daniela, mpanompon'Andriamanitra velona, moa Andriamanitra ao izay tomponao mandrakariva amonjy anao amin'ny liona va? Namaly ny mpanjaka Daniela hoe: ry mpanjaka, ho velona mandrakizay anie ianao. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy andratra satria fahamarinana no hitany tamiko. Ary teo anatrihanao koa ry mpanjaka, tsy nanao ratsy aho. Dia faly indrindra ny mpanjaka ka nasainy nankarina avy any an-davaka Daniela, dia nankarina avy tao an-davaka Daniela ary tsy hita nisy naratra izy satria ninaon'Andriamanina. Ary ny mpanjaka nandidy ka nanentiny ireo lehilahy ny ampangany Daniela ireo, dia natsipony tao an-davaky ny liona izy mba ny vady aman-janany. Ary ny liona nanan-kery taminy ka nanapatapaka ny taolany ary tsy mbola nipaka tamin'ny vodiny lavaka akory azy izy. Amen. Hotoizana ao amin'ny Matio 2 andininy 17 ka hatramin'ny 15. Ary noho ny efa lasa nandeha ireo, indro nisy anjelin'ny tompony zao tamin'ny Josefa tamin'ny nofo ka nanao hoe: mifo azy ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny, dia mandosira ny Egipta ary mitoerany ambara-pilazako aminao, fa Herôda efa hitady ny zazakely hovonoany. Dia nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina, dia lasa nakany Egipta. Ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'ny Herôda mba hantanteraka izay nampilazain'i Jehova ny mpaminany hoe: nantsoky hiala tany Egipta ny zanako. Amen. Faranatsika ny vakiteny, izany dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly 20 manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 420. Rehefa hitantsika izany dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Sora mandreny ambony, anatra nataon'i Paoly tamin'ny loholon'ny fiangonana tao Efesosy. Ary raha tany Mileto Paoly dia naniraka hakany Efesosy izy ka nanapaka ny loholon'ny fiangonana akeo aminy. Ary noho ny tonga teo aminy ireo dia hoy izy taminy: fantatrareo hatramin'ny andro voalohany hahatongavako teto Azia izay toetra amin'ny fitondrantenako taminareo tamin'izany andro rehetra izany. Dia nanompoako ny tompo tamin'ny fanetretena rehetra sy ny ranomaso ary ny fakapanahy izay nanjo ahy tamin'ny fanotrehan'ny jiosy, ka tsy mba nafeniko izay maso fa nambarako sy nampianariko anareo teo mason'ny olona ary tao amin'ny isatrano. Ary nambarako tamin'ny jiosy sy ny jentilisako ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana Jesosy Kristy tompontsika. Ary ankehitriny indro terem-panahy akany Jerosalema aho, nefa tsy fantatrareo izay anjo ahy ihany, afa-tsy izay ambaran'ny fanahy masina amiko amin'ny isa-tanàna, fa izy famatorana sy fahoriana anjo ahy. Nefa tsy ataoko zavatra akory ny haiko mba havita ny aleko dia ny fanompoana izay noraisina tamin'i Jesosy Tompo hanambarany filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Iaraka hitsangantsika zao ry havana anatanteraka ny hira fa 700 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra, andraisantsika ny hafatra avy amin'ny tompo. Hira fa 700 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra, andraisantsika ny hafatra avy amin'ny tompo.
ry avana malala amin'ny tompo ampifaliana tanteraka no ara-banantsika rehetra indrindra isika taranaka sy isam-pianakaviana mahatratra izao andro natoka ny fiangonana ho antsika izao ary dia tononona ho amin'ny isan-tokantrano isam-pianakaviana ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika anio araka izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Matio toko 2 ny 17 hatramin'ny 15. Matio toko 2 ny 17 hatramin'ny 15. Isika moa amin'izao volana Aogositra izao, volana vaovao, dia lohahevitra vaovao ihany koa no mpanjinitsika dia ny hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Koa eto amin'ity filazantsara araka Matio toko 2 ity ahitantsika ny nitondrany Josefa an Jesosy sy Maria nandositra nankany Egipta. Tantarana ankohonana izany ary tantarana fianakaviana ihany koa. Izay misongadina eto dia indray mpianakaviana i Josefa. Ka hojerentsika ny hoe ahoana moa zany olona mahatoky aloha. Mahatoky, dikany hoe mahatoky dia azo antoka zany. Tsy mivadika marina. Karaha tarafitsika amin'ny alalan'izao tantara nisy 3 mianaka izao dia ahitantsika ny hoe ny olona mahatoky dia mahay miaino ny baiky ny tompo. Ny olona mahatoky dia mahay miaino ny baiky ny tompo. Ny 17. Olay soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ary no efa lasa nandeha ireo. Indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofo ka nanao hoe mifo azy ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny dia mandosira any Egipta ary mitoery any mandra-pilazako aminao fa Heroda efa hitady ny zazakely ho vonoiny. Mahay miaino ny baiky ny tompo izy. Ary ao anatin'izany fiainona izany na dia tamin'ny nofo aza no nampafantaran'Andriamanitra azy ny zava-misy manodidina azy. Nampafantaran'Andriamanitra azy ihany koa ny vahaolana tandrify amin'izany zava-misy izany. Fa inona moa ny zava-misy? Araka ny hita eto dia hoe Heroda mpanjaka dia mitady hamono an Jesosy teraka. Misy zany ny fahavalo eto. Te hitsofoka ao anatin'io ankonana io. Te handrava ny planin'Andriamanitra amin'izany ankonana izany. Te hanapotika ny fiainan'ny ankonana. Ary indrindra te hamono ilay Jesosy mpamonjy mpanjaka. Zay no hitantsika eto, zay le zava-misy. Misy fahavalo zany, miao manodidina an'izao ankonana kely izao. Ary manoloana an'izany indrindra no nampafantaran'Andriamanitra azy inona ary no atao. Dia misy baiko eto manao hoe mifoaza ento ny zazakely sy ny reniny mandosira any Egipta ary mitoery any. Ireo baiko ireo no eno ny Josefa eto. Ary zany indrindra ry havana no mahafinaritra amin'ity Andriamanitsika ity. Rehefa ankonan'Andriamanitra isika, tia no mahatoky isika amin'izany fitoerana ao amin'izany dia miteny amintsika izy. Miteny amintsika mandrakariva izy. Manoloana ny toe-javatra rehetra izay lalovantsika. Tahaka an'izay nitenena ny an Josefa eto, dia mampiomana izy ary manome vahaolana ihany koa izy amin'ny zava-misy. Ry havana, raha jerentsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa ane,
misy fahavalo ange ny fiainana kristianina, ny ankonana kristianina, indrindra amin'izao hoe amehana ara-pahasalamana izao, mijanona ao an-trano tsika. Ary efa mijanona ao an-trano efa miporisihana trano hoe na dia ao an-trano aza dia manararoatra tsika mivavaka miaino ny tenin'Andriamanitra, fa firy tokoa moa ny manao izany sy mitombo amin'izany, fa mamova midanadana ny varavarantsika isika, ka zavatra hafa indray no miditra ao. Ary zany no mahatonga ny ankonana ankehitriny manomboka am-bivady zany, izay entsika any amin'ny firenena hafa any, ary misy koa eto Madagasikara be ny misara-panambadiana, mikorontana ny tokantrano. Betsaka ihany koa no misy ny ady samihafa ao anatin'ny piraita-po, na dia ao anatin' izany ankonana anankiray izany ihany aza dia misy mifampangalatra. Ary maro ny endrika izay mampahory ao anatin'io tokantrano io. Ry havana malala ao amin'ny tompo, raha mahatoky ao amin'ny tompontsika dia ampianarintsika hiaino azy, ahiaino ny teniny, ankatoa izany tenin'Andriamanitra izany koa, ahafantatra marina hoe inona moa ny zavatra misy iainana ankehitriny, manoloana an'izao aretina miparitaka izao. Dia tonga ihany koa ny fantrana, tsy fisinasa, ny fahasahiranana samihafa, dia variana amin'ireny isika. Ary rehefa variana amin'ireny isika dia tsy mahatsiaro intsony ny mankafy izany firaisana amin'ny tompo izany. Lasa tsy maheno intsony tsika hoy ny fiteny ankehitriny hoe tsy maheno tsirokanina tsika, izany hoe tsy mahare tsirokanina, tsy mahare fofontsika, tsy haintsika intsony ny anitra izany hoe fiainana tsara omeny Kristy antsika izany. Ary efa tonga amin'izany isika dia ao zany tsika le tratra an'ilay atao hoe ka suspect, izay moa fa tsy ny ara-batana ihany mety misy en'izany, fa ny ara-panahy koa tratra an'izany ka suspect izany tsika tsy maheno, tsy manembonembona, tsy tsaroantsika intsony hoe tena mahafinaritra ane, tsara ane, izany tsirony miaraka amin'ny tompo izany dia goragora eo ny fiainam-panahintsika. Ny olona mahatoky tsy izany, fa miaino ny tenin'Andriamanitra. Fa indrindra ary ny zava-doza dia izao hoe tena difotra sy safotra sempotry ny olana samihafa isika, ary io no manery antsika rehetra tsy ahafahantsika miaina. Dia tonga ao anatin'ilay atao hoe ka grave koa tsika izany, sempotra ny tokantrano samihafa, sempotra ny fiainam-panahy. Ary efa mitady ho faty izany fa miditra ao ny fahavalo. Ry havana, mila oxygène, mila famelomanaina izany. Dia aizany misy an'izany ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra dia ambara fa aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Miverina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary izay ny baiko ny tompo amintsika raha te hatokytsika eo anatrehan'ny tompo, dia matotra tsara tsika ary mankafy tsara tsika izany hoe amaminy vavaka sy ny fiainona ny tenin'Andriamanitra izany. Efa nomeny tompo antsika izany. Koa mahireza ry havana, mahireza ao amin'ny tompo amin'izany fahaiza miaino azy izany. Aoka hanana etaeta sy oliana hatrany ianao anongilana ny sofinao hiaino ny filazantsara, ny fahasoavana, ilay fiainana omeny tompo anao. Fa ny tenin'Andriamanitra eto dia mazava manoloana ny sarotra dia hoe mandosira. Fa indraindray mety hoe tsy mandositra. Ohatra ny Daniel zao, Daniel la hitantsika amin'ity perikopy ity,
dia niatrika an'izany izy nalatsaka tao andavaky ny lioana izy niatrika fa Daniela tsy sepitra, Daniela tsy nianahana satria nahoana? Satria feno no firaisany tamin'ny tompo ary nahagaga ihany koa zany any mpanjaka Dariosy fa na dia nalatsaka tao ary izy dia mbola velona soamantsara ary mbola tsapany fa Andriamanitra no miasa miaraka aminy ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Rehefa namalalo amin'ny tompo ny olona mahatoky mahay miaino ny baiko ny tompo, mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra mazava izy ao anatin'izany. Fa ny faharoa dia zao hoe ny olona mahatoky dia manatanteraka tsy misy fepetra izany baiko izany. Manatanteraka tsy misy fepetra izany baiko izany. Ny andininy fa 420 no ahitantsika an'izany ny hoe dia ny fo izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina dia lasa nankany Egipta. Ny fo izy nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina dia lasa nankany Egipta. Rehefa renao ny tenin'Andriamanitra amin'iny fotoana andrenesanao ny tenin'Andriamanitra iny tahaka izay nataon'i Josepha eto dia ny fo izy mifoaza dia ny fo izy tsy nitaredretra hoe mbola alina anie ny andro Andriamanitra ahoana moa any fo fa raha mbola alina dia ny fo izy. Ary ao anatin'izany fanatanterahana ny baikon'Andriamanitra zany dia nandao ny torimasony izy. Zany torimaso zany amin'ny maha-olombelona sakafo ny nofo zany ary ilainy zany, tsy ratsy zany fa raha ratsy torimaso tsika mety ho reraka isika. Ilainy zany kanefa nampandeferiny zany noho ny tenin'Andriamanitra, noho ny baiko ny tompo nampandeferiny zany, nandao ny torimasony izy. Ary Paoly apôstôly koa ny any amin'ilay perikôpa novakitsika teo amin'ny asan'ny apôstôly dia nilaza izy hoe fa tsy nataony ho zavatra akory ny ainy, vita izay alehany dia ny fanompoana izay noraisiny tamin'i Jesosy tompo. Tsy nandalana zany izy fa zava-dehibe taminy dia hoe zay ny baiko manatanteraka. Fa tsy ny fo fotsiny izy fa araka ilay teny eto hoe nitondra ny zazakely sy ny reniny. Nitondra ny zazakely sy ny reniny. Raha mandinika an'izany ange isika zaza voateraka, vehivavy voateraka, zazamena vava amin'ny alina no entina andeha, mbola marefona ny fahasalamany zany. Kanefa tsy niteny i Josepha eto hoe tena oka mihitsy Andriamanitra mba rehefa mba mazavazava ratsy ny andro zay vao andeha fa mbola reraka ane nanametra-panontany hoe fanahoana loatra Andriamanitra. Ary indraindray koa tsika manao an'izany rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra dia tsika fanahoana moa ny amin'izao fotoana izao hoe ianao no manao an'ity zavatra ity Andriamanitra, na misy an'izao zavatra izao miseho fa to tsy mbola mahavita an'izany anatanteraka ny teninao zany fa aleo mba miandry raha ampitso sy ny sisa. Eto dia tsy be ady hevitra amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra i Josefa. Feno fanetreteny izy, tsy niandryandry izy, tsy nanary fotoana izy avy hatrany dia nanatanteraka, na dia tena sarotra amin'ny maha-olombelona azy zany. Ry havana malala, ny olona mahatoky zava-dehibe aminy dia hoe manatanteraka ny baikon'Andriamanitra izy. Ary zay ihany no fifaliana ao anatiny, zay ihany no tanjony eo amin'ny fiainany. Eto dia nitondra ny ankohonany, iaro ny ankohonany, zay no zava-dehibe. Ary atanteraka ny trafim-pamonjen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Tanterahan'i Josepha zany, fa ho antsika ihany kosa taranaka. Isika ilay taranaka no finidan'Andriamanitra. Taranaka tian'Andriamanitra tsy hainy fotsiny ny teniny, fa natanteraka zany araka izay azontsika atao, na dia sarotra zany ankehitriny hoe hitondra ny
taranantsika ny ankonantsika eo am' Jesosy Kristy a de anjarantsika izany tsika rehetra no miara-miasa atanteraka izany. Fa ny farandriavana de izao hoe ny olona mahatoky a de lasa fiasana am-pelantanan'Andriamanitra atanteraka ny teniny. Lasa fiasana am-pelantanan'Andriamanitra atanteraka ny teniny. Ny 5:15 de hoy ny fivaky ny soratra masina hoe ary nitoetra tany izy ambara-pahafatiny Heroda mba atanteraka izay nampilazainy Jehovah ny mpaminany hoe nantsoko hiala tany Egipta ny zanako. Nantsoko hiala tany Egipta ny zanako. Fa raha nantsona hiala tany Egipta ny zanany ny Israely n'Andriamanitra zany, de iza ny fiasana teo am-pelantanan'Andriamanitra nanatanteraka zany? Josefa sy Maria. Zavatra manaitra amin'ity tenin'Andriamanitra ty ry havana rehefa tena nandinika de izao ilay hoe nandeha nakany Egipta nandositra. Nandeha nakany Egipta ny tady vonjy. Ary Josefa io de mampatsiaro antsika ilay Josefa fahiny izay nitondra ny Israely tany Egipta. Nanala azy tao anatin'ny mosary, nanavitra azy tao anatin'izany mosary zany, de nanome azy ny sakafo. Tadiditsika angamby iny. Fa izo indray le Josefa vaovao, olona mahatoky, de tsy maintsy nitondra kozy ny zanak'Andriamanitra ho any Egipta. Fa rehefa avy any izy a, de nasaina niala tany indray. Arak'izao teny izao, rehefa maty Heroda. Zany hoe tsy hoe tonga de miala any a, fa rehefa maty Heroda, zany hoe ilay mpanjaka masika, mpanjaka tao hoe mpanjaka ny ota, feno avinavina, fialonana, freriana, de nantsony hiala tany Egipta ny zanany. Anome ilay fiainana vaovao, ampanjaka fiarahamonina vaovao, ilay Mesia zany. Ka io hoe nantsona hiala tany Egipta ny zanany, tsy hoe faminaninany amin'ny hoavy io, fa ny ankehitriny koa ny fahatongavan'ny Mesia. Tamin'izany vanim-potoana zany hoe tonga Jesosy ilay Mesia. Fa fahatanterahany zany koa ny hoe rehefa miala ao amin'ny olona, ilay fahotana rehefa tsy misy mpanjaka irery antsony ao ny avinavina, ny fialonana, ny asiana, ny ota, ny fangidina rehetra. De ianao mahatoky no tian'Andriamanitra ho fiasam-pamonjena, hitondra an' Jesosy Kristy, hitondra fiainana vaovao, fiarahamonina vaovao ao amin'ny ankonanao zany, ao amin'ny fiarahamonina misy anao, amin'ny firenenao, ary eto amin'izao tontolo izao mihitsy. Ry havako ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy a, ny ankonana sy ny fianakaviana de ho fiasam-pamonjena, hitondra fiainana anjakan' Jesosy Kristy. Eno tsara ary ny tenin'Andriamanitra, fantaro ny zava-misy, ary raiso ny vahaolana tolotr'Andriamanitra, tanterao avy hatrany izany baikon'Andriamanitra izany. Fanjaranao ny miaro koa ny ankonanao, ampanjakao Jesosy Kristy, ary ho tokantrano sy fianakaviana tena ho voninahitr'Andriamanitra ny fisiny ny ankonana rehetra sy ny fianakaviana izay efa nandray an' Jesosy Kristy. De ho n'Andriamanitra irery no voninahitra ho aminao a, izany tenin'Andriamanitra izany. Amen.
de ry havana antsika hiaraka hivavaka. Misaotra anao ray fa nampianatra anay indray ianao ny am'ty anio ity. Nampaherezinao ny lohalika malemy nomenao fanantenana ny foreraka, ary indrindrandrindra naintsinao ny fahalalana diso zay tananatinay, satria nampafatarinao tompo fa misy anay isaky ny tokatrano any, indrindra am'izao tsy fionanay ao anatin'ny fiangonana zao tompo. De misy ihany koa ny teny hoe ka suspect ary misy rehefa tonga hatrany amin'ny kakravy amin'ny fiaina tokatrano, ao ny anjadiny zay olana mahasamy hafa tompo, ao ihany koa ny zay mety olana misy eo am-pivady, eo am-piraita-po, ao ny fahasaranana mahasamy hafa zay ateriko n'izao fiobony zao. Andriamanitra, ianao lay aina, ianao lay oxygène zay afahanay miaina indray, de ny teninao zany Andriamanitra, velomin'ny tokatranay tompo, velomin'ny fiainam-panahinay, aza vela ho reraka zany, aza vela ho sempotsempy zay tompo, fampaherezo. Fahitiko ny olona mahatoky eo aminao dia olona mahay miaina ny baikonao tompo, ary mba meo anay koa Andriamanitra ny fanetretena ahaizanay manatanteraka ny baikonao tsy misy fepetra, fa zay koa nitakinao aminay tsirairay avy. Ry Andriamanitra, ary misaotra anao ihany koa ny fahatokiana zay omenao anay tsirairay avy, fa ataonao lasa fiasana eo ampelantananao zay Andriamanitra, ary ho anisan'izay mitondra aina, mitondra fiainana ho an'ny manodidina anay zay, ho an'ny tokatranonay, ao amin'ny fiarahamonina zay misy anay eny eto anivony ty fireneny ty. Fa rehefa ianao miasa, iza no asakana Jesosy tompo, ianao ihany koa nefa nanambara taminay fa na de mandra-pahanitrareo azy de tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo de izao ihany no isahirana itondranareo. Izao no nanao, izao no nitrotro, ary izao no nitondra hatrany amboka. Mino izahay tompo fa hitantana anay tsirairay avy ianao, na aiza ny toerana misy anay ankehitriny, ary tsy salasala izay angataka aminao. Andriamanitra ny isam-pianakaviana ihany koa ianao, ka manjaka Jesosy ato anatin'izao tokatrano zao, ka raha tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra ianao de tsisy ho tavela izay ereto, azona ny finoanay hatramin'ny farany ane izay mianakavy ane tompo. Ary raha misy mbola tsy anao Jesosy dia anao anindrona ny fony olom-bavao olonao. Ho an'ireo havanay miely eraky ny nosy, na ireo zay lasana ampitan-dranomasina, na de any dia jereo manokana izy ihany aza velangatsika ny finoan'izy ireo ny fitiavana anao Jesosy. Mivavaka ihany koa izahay mba aiza mijoro vavolombelonao mandrakariva, ary ovy am'izao aretina miely maneran'izao tontolo zao izy ireo, ary mba avao ariky ny teninao ihany manao hoe amin'ny andro farany dia avaky ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Ho an'izay tsy ao anatin'ny fahasalamana dia anao any amelona fanantenana indray ny ao anatiny, ary isitrano zay marary tompo. Ary matokony teny fikasanao ihany koa izahay, fa na inona nangatanareo amin'ny anarako ianao dia ataoko zany mba hankalazana ny ray ao amin'ny zanaka. Na inona ho ianao, eny na ny zavatra izay tsy mety takatry ny sainay aza, de mino izay fa vitanao zany Andriamanitra, fa mova misy zava-mahagaga tsy hainao tokoa, fa ny zavatra rehetra dia hainao. Koa mahatoky izay Jesosy fa na inona ny zavatra sedrain'ny mpino kristianina rehetra amin'izao fotoana zao dia anam-piadanana izahay, fa mihaino vavaka tokoa ianao. Mivavaka ihany koa izahay ho an'ity nosy mahalalana ity ampanjakao eto tompo ny rariny, ny entsiny ary ny marina. Jereo ny fahasaranana andalovan'ny malagasy rehetra amin'izao fotoana zao, ampanjakao eto ihany koa ny fitiavana, de le fitiavana avy aminao Jesosy. Raha inay eo zay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao,
ho tonga ny ny fanjakanao ataony ny sitraponao ny tia tany taky ny an-danitra moena an'io ny anasazo anay ary mamelany helikay taky namelanay zay melika taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahy anay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay amen. Iaraka hitsangantsika ry havana iaraka nambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanakemponona larana voalohany. Mino an'Andriamanitra ray tsy toho mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitoritoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virginy nijaly raha nampako Ponty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toho avy any ny avin'ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina ao ny fiangonana masina manerina zao tontolo zao ny fiombonan'olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Aoka hipetraka ianareo tonga amin'ny fotoanan'ny rarahan'Andriamanitra tsika zao ry havana ka angatahana ny tompony anjara amin'izany iroso ety amin'ny loana. Ao anatin'ny fanarana ny raran'Andriamanitra isika zao ry havana hoy ny ten'Andriamanitra nolazain'ny Paoly apôstôly nefa tsy ataoko zavatra akory ny haiko mba havitany alehako dia ny fanompona izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsarany fahasoavan'Andriamanitra. Izany ten'Andriamanitra noraisina avy amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 izany miara-banantsika fiangonana manontolo isika rehetra ihany koa mpanaraka ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana amin'ny alalan'ny Fanompoam-Pivavahana mpitaindavitra ary manokana amin'ity Alahady Aogositra taona 2022 dia miarabantsika taranaka isam-pianakaviana rehetra na eto toerana na ny andafin'ny rika natratra zao andro ny taranaka isam-pianakaviana izao taona 2022 fitan'Andriamanitra ny ho amintsika tsirairay avy misaotra an'Andriamanitra isika ry havana amin'izao andro ny taranaka isam-pianakaviana 2022 zao izay mbola eo amin'ny fanoizana ny ezaka fantarana ny fiangonana isika dia ho fiarahana miasa ao anatin'izany dia misy moa ny valopy izay androtsahantsika sy anolorantsika ny fanoanana ny fanatanteran'izany asan'Andriamanitra izany ho antsika tsy afaka miray ny valopy moa dia afaka alefa ihany koa zany amin'ny alalan'ny am-vola amin'ny alalan'ny numéro ny tony an'ny fiangonana dia ny 034 15 180 87 izay fanoana rehetra azontsika atao ho amin'ny asan'Andriamanitra ho an'ny zany asa fantarana izany dia ankasitrahana isika manaraka ny amin'izany fandaminana izany koa mety ny fantarana koa dia miarabantsika ny amin'izao andro ny taranaka isam-pianakaviana izao mampahery ihany koa ny taranaka isam-pianakaviana satria ao anatin'ny ady isika izao mety misy ny nozin'ny fahoriana mety misy ihany koa ny marary dia ten'Andriamanitra nampitainy mpitandrana teo dia inotsika iainantsika ihany koa mba hivelomantsika satria manompo an'Andriamanitra velona isika taranaka sy isam-pianakaviana dia azontsika ihany koa ny ten'Andriamanitra amin'ny Hébreu 7:15 ry havana manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao tsy andaonao mihitsy na afoianao akory tsy mandao antsika ny tompo mampahery antsika mandrakariva ny tompo dia mampaherezana araka izany ihany koa isika fiangonana manontolo ny komity ny sampana sy fikambandana isika toko-pira to amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana mba ahery vavaka isika ahery amin'ny famakinana ten'Andriamanitra isika iombona mivavaka hatrany any atokantrano satria dia mbola anatin'ny fijanona tokantrano moa isika rehetra anatin'izao fotoana izao dia mahereza ry havana ary tany ny finoana ho ampinga andresantsika ny asa matin'ny satana rehetra dia hivavaka ao an'izao tontolo izay ihany koa isika mba handresy ny valana retina dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra ny amin'ny Alahady zao moa dia anjara fotoanany sampana dorokasy tamin'ny fiangonana dia mitondra am-bavaka izany sady ihany koa isika rehetra amen. Anatanteraka ny rakitra isika zao ry havana ka ny hera fa
5:30 no tanterahantsika ao anatin'izany. Iaraka hitsangatsika ry havana anolotra ny rakitra hivavaka isika. Raha io indro atolotra ho anao izao volo izao a, entina mpandroso ny fitoriana ny filazantsara. Eny atolotray miaraka amin'izany ihany koa ny tenanay manontolo fanatitra velona anjakanao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mialohany anolorana ny tsodramasina dia andeha ataontsika ny hira fa 4:30 ny andininy fahatelo. Aoka iara-tsanga sika ry havana andray ny tsodranomasina tononona ary atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Mitahy anao ny Tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny Tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny Tompo ka manome anao ny fiadanany ary ny fanahy ny faherezana rehetrany ampahery anao itoeranao mahatoky mandra-piavin'i Kristy. Amen. Petraka manao vavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.